fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zokintsika. Ny lohahevitra izay mpanjinitsika eto amin'ny sahany FJKM mandritra ny ity volana ity ry havako dia fantatritsika loatra. Mijoroa amin'ny finoana. Fanontaniana apetraka amintsika raha nahareny perikopa nanomboka tany amin'ny tantaran'i Samson sy ny loza nanjo andro Paoly taty amin'ny Korintianina ary ny fiaretan'i Jesosy Kristy. Ny fanontaniana apetraka aminao voalohany dia izao hoe mavesa-danja aminao ve ny sitrapon'Andriamanitra sa ny sitrapon'ny nofo no mavesatra noho izany. Andeha ny tantaran'i Samson no anomboantsika azy ry havako. Ny zavatra hita tsy naharitra Samson fa tena voataonany Delila nandika ny sitrapon'Andriamanitra, maivana teo anatrehany ny sitrapon'Andriamanitra ka dia niala taminy tokoa Andriamanitra. Lozany nanjoany Samson. Inona ny zavatra nanjo azy? Niala taminy ny heriny voalohany indrindra rehefa mandika ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havako, miala amintsika Andriamanitra. Ary tsy tsapany Samuel Samson akory izany fa noho ny maraina rehefa avy nandoalika avy teo amin'ny Delila nanaiky soma tsara izy ho haratana dia ny zavatra nanjo azy neveriny fa mbola tao ny heriny, neveriny fa mbola miaraka amin'ny Andriamanitra. Tsy ry havako, niala tamin'ny Andriamanitra, tsy teo tsony ny heriny, tsy tahaka ny teo aloha tsony Samson, tsy natanjaka itsony. Hitsangana azo ao izy kinanjo babony fahavalo ary nanjo azy ary loza noho izany satria nataon'ny olona fiomezana, nataon'ny fahavalony ho fanaovana kilalao sisa. Ilay Samson mpanompon'Andriamanitra nitoerany herin'Andriamanitra tandremo ry havako, tandremony mandika sitrapon'Andriamanitra fa ho rava ao aminao ary tsy ho ao aminao Andriamanitra. Anka velo tarainy Samson tamin'izay. Aizenao Andriamanitra. Raha eo.
voasoratra avako zao tantarany Samson zao tsy analana baraka anazy fa tena tonga sainasy ianao fa iza loatra mihoatra an'Andriamanitra moa Delila no nahalavo an'i Samson andika ny sitrapon'Andriamanitra. Arasaritiko kely ny sainao ny tantaran'izao tontolo izao ry havako dia netomboka tamina lehilahy anankiray voataona ny vadiny andika ny sitrapon'Andriamanitra. Izy izay Adama. Efa ndraran'Andriamanitra tsy hinanana ny voankazo eo ampovoan'ny saha fa ilay vehivavy dia Eva zany no nambabony fony Adama. Tsy nirarahiny ny sitrapon'Andriamanitra, mahay vandanja teo anatrehany izany sitrapon'Andriamanitra izany ka ny an'ny vadiny no nitanterahany. Mahavana teo anatrehany Samson ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ity tantara tato amin'ny tsara ity ry havako. Ka rava ny fifandraisany islay Andriamanitra rainy. Ary nanao ahoana ny fiainany rehefa rava izany fifandraisana izany? Tsy nisy nanjary nomezany fahavalo. Nalaky ny bebaka Samson. Ary tadidio ry havako, raha tsy mibebaka ianao, tsy ho tafaverina amin'ny laoniny ny fifandraisanao amin'Andriamanitra noho ny fandikanao, ny didiny sy ny lalàna izay napetrany. Daontsika rehetra hibebaka eo anatrehan'ny Tompo noho ny amin'ireo nandikatsika ny lalàn'Andriamanitra, noho ny tsy nandehanantsika tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, noho ny nanamaivanatsika izay rehetra nandidian'Andriamanitra atsika ka nandikatsika izany. Ka hiteny amin'Andriamanitra tahaka ny Samson hoe mamelaha Andriamanitra. Amin'izao indray mitoraka izao avereno amiko ny hery, mamelaha.
gatampamelana tamin'andro Samsona ry havako. Rehefa nahatsapa fa tsy mety tsony ny fiainany raha lavitra an'Andriamanitra, namela azy Andriamanitra. Ary izany nitaritako ny saina ry havako. Ndaotsika ifamela. Fa eka tsy mety ny fiainana raha toa ny adosonana atao any anatin'ny foany. Raha tsy namela azy, raha tsy namela ny Samsona n'Andriamanitra, nanahoana ny fiafaran'ny fiainan'ny Samsona. Fa nahalala nangataka famelana izy, dia nanaiky Andriamanitra. Nahoana tsika tsy ifamela. Raha misy adosona, aoka re ifamela. Ary aoka isika rehetra, raha ifengonana, raha isampana, samisampana, ny mpitandrina sy ny mpiangona, ny diakona, ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny mpivady, ny mpiray tapo, aoka re ifamely. Hainao tsy anjery izao tenin'Andriamanitra izao dia mba tohizany hoe sambatra ny madio am-po. Fa ahoana tsara? Fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dia ahitan'Andriamanitra venao. Ary ny fahatongavanao eto, mino ary havako fa hitady hitavany mihitsy. Tsy ahita azy nefitsika raha mbola misy lolo-po. Fa andao ifamela, fa tsy mety ny fampitazona alahelo. Andao ifamela fa tsy mety ny fiainana ao anaty ady. Andao ifamela fa tsy mety ny fotsy madio entina ny ponan'Andriamanitra. Andao ifamela.
rehefa maimely sika maivana ny ao anatin'ny fo ary haitsika ny manompo an'Andriamanitra dia hitodionga eny eo akaikinao hoe dia teniny izy hoe madio ny foko. Aza miadiady tsony dia zao fitiavana ary zao le teny fanevan'ny komitiny 520 taona ny fifoazana iombonan'ny safifa manontolo izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana saina mameno ny fonao ry havako. Hatramin'izay ianao mety nisy zavatra mibe dehibe nitambesatra tao anatin'ny fonao, andao tsika rehetra aneo eo anatrehan'Andriamanitra fa madio ny fotsika ary tena voniny sika ifametoko tahaka ny elan'Andriamanitra ny fahotany Samson navesaka tamin'Andriamanitra ny ry havako hoe mavesatra tamin'Andriamanitra ny ivadian'ny Samson taminazy dia natakalo ny any Delila ilay sitrapon'Andriamanitra. Tadidio ry havako, amin'izay ny andro lasa nanaranantsika fo tao anatin'ny adalàna sy ny mety fanamavanantsika lanja ny sitrapon'Andriamanitra. Fa zao kosa ndo hiary hitsangantsika natateraka ny tiryty hoe nandao anao ela raiko zao ane tehody ary ao anatin'izay no anatanterahantsika rehetra ihany koa fa tsika rehetra tsy mifampitana lolompo ary ankady kely tena mifankaty fa tsy misy alahelo ary tsy misy raorao eo amin'ny fiarahamonina misy atsika ato anatin'izao fiangonan'izao eo am-pitsanganana no anatanterahantsika an'izay nandao anao ela aho raiko zay. Tompo indreto ny vahoakanao ampanatretena no ilazana eto anatrehanao fa tena mifamela mifona tokoa izahay tsy misy raorao tompo tahaka ny namelanao ny eloko Samson no ifamelana eloka ihany koa mba ho maivana izahay satria fantatray fa mitsotra aminay ny tananao mitsotra mba hisakambona anay. Indro fatasako sandrinao sao le teody aho mitsotra mba hisakambona sao le teody aho
mahazotoerana ianareo. Fa ny olona mijoro amin'ny finoana ry havako, raha nijerentsika ny tantarandry Paoly tany Azia, araka ny perikopa izay efa nivakiana tamintsika teo, fa fahoriana no ny aretany zareo tany, ary nila tsy ho zaka mihitsy, tsy ho tanty, satria efa saika ho faty dia Andriamanitra ny ateherany. Ianao izay manompo an'Andriamanitra, mibaby fahoriana noho ny amin'ny Jesosy Kristy, mahatsapa fanenjehana satria mijoro amin'ny finoana, mitady Dio, fa tsy misy tiany ny tompo atao eo amin'ny fiainanao. Eo akaikinao mandrakariva Andriamanitra, ary tady Dio tsy hariny ianao tahaka andry Paoly, afaka soamantsara ihany ny loza, ary tsy ny abandonny Paoly ry havako, fa nanohy hatrany ny asa fitoriana, aza izay fahoriana no hijerena. Fa jereo Andriamanitra, ilay nitantana anao mandraka tiany androany, aza izay olana mety mitranga eo amin'ny fiainanao no omena lanja, fa tsy misy tiany ny tompo atao eo amin'ny fiainanao, tsy misy tiany atao. Ianao izay ory, toa tsy hitanao tsony izay lalakombana, tady Dio fa Jesosy Kristy no efa niteny hoe zanako ianao, izao no niteraka anao androany. Zavako na dia mandalo ady sarotra ara ny fiainanao amin'izao fotoana izao, tady Dio, Jesosy Kristy izao nitondra manitra ny nofo rehetra, no misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa Wavizia mai ulana
fa fijoroana anankiray izay tena tosarotra amin'ny sain'olombelona ny mieritreritra azy, ny fijoroan'i Jesosy Kristy tamin'ny finoana an'ilay Andriamanitra ray andriavako. Na dia nandefa fitarainana ihany azy izy hoe sory amin'ity ora ity aho, nangorohoro loatra ny fanahin'i Jesosy Kristy, fony izy ny jaly andeha hoentina ho finoana ho fanavotana azy ianao, ny kipy anefa Andriamanitra ry havako, nanoloanan'izany fijoroana, nanoloanan'izany fangiry firiana teo amin'i Jesosy Kristy izany, noho ny inona, noho ny fitiavany azy anao ihany. Naleonitsika no hafatra toy izay ny zanany, ny zanany navelany ho faty, ny zanany tsy maintsy niaritra fijaliana mba hahafitra antsika rehetra. Dia mbola ataontsika mahefana eo anatrehantsika ihany ny fitiavan'Andriamanitra, mbola ataontsika tsinitsinina ihany ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa zao ry havako, mitarika ny sainao, miverena amin'ilay Andriamanitra, miverena amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Asa atao tsinitsinina ny aretan'i Jesosy Kristy, asa atao tsinitsinina ny fahoriana mafy izay nijoroany, tsy nafany nanoatra, fa tsy maintsy ny aretany mba hanavotana azy ianao. Ataovy mavesa-danja eo amin'ny fiainantsika manomboka eto ry havako. Ataovy ao anatin'ny fonao ny oroorona azo an'i Jesosy Kristy, tao anatin'ny fahoriana izay niaretany mba havelona azy ianao tahaka izao. Enoy ane ny fijaliana. Rifanaikyo no Su
Fiaraneto zao teny zao amehezana azy de zao mijoroa amin'ny finoana am'izay ny fahalavoditsika ny fanamaivanatsika rehetra lanja ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra dia maharo-po amintsika ary mamelatsika ny am'ireo nandikatsika ny sitrapona raha mibebaka marina tokoa isika. Ary tadidio fa andraiky ny manontolo ianao, zanany ianao ary asany tanany, izy no nifidy ianao ka aza matahotra ry havako. Ninonina zavatra sedraina eto am-panompona an'Andriamanitra, tadidio eo ampelatanany ny fiainanao. Ary tadidio fa niaretan'i Jesosy Kristy dia nanome voninahitra an'Andriamanitra, nankalazaina Andriamanitra noho ny amin'izany fijoroany izany. Fa tsy fijoroany Samsona dia ny Andriamanitra ny fahavalo no lasa nindraindraina ary noderaina. Aza vela hangasiasy ny Andriamanitra ao fa omeo voninahitra izy eo amin'ny fiainanao ary omeo lanja ny sitrapony mba tsy ho lavo intsony ianao ry havako. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny fiadanany kosa ho amiko sy ho aminao. Amen.